Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Miarabantsika mpanaraka ny page Facebook ny fiangonana FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Nahatratra indray ty talata 8 Martsa 2024 ty. Manasa antsika hanaraka izany ampifaliana. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hivavaka isika. I Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia misaotra anao izay nomenao indray ty talata 8 volana Martsa ity, izay fotoana himbonanay amin'ny alalan'izao fandarana mofinaina izao. Misaotra Tompony amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao aminay. Mbola nananay tombonandro-pahavelomana, azahoanay manantona anao amin'ity andro vaovao nomenao anay ity, ary azahoanay koa mifandray aminao amin'ny alalan'ny vavaka, ary indrindra koa amin'ny alalan'ny teninao izay anjara mofinainanay amin'ity anio ity. Ko mangataka ny fanahinao masina ary izay mba ho aminay tsara avy izay manaraka izao fandarana izao, mba azahoanay mifantoka tsara hanaraka izany fandarana izany ampifaliana sy ampitiavana, ary indrindra paharetana. Dia manatrianay Jesosy na aiza toerana misy anay tsiraray avy manaraka izao fandarana mofinaina izao. Dia hovakiana sy hotorenina aminay ny teninao, dia fanahinao masina mampanopinao izay hamaky sy hitondra izany teninao izany, ary dia ny sitraponao rery Jesosy no voambary, ary ny mpiainy koa dia mba ho mpiaino mpakatoa ny teninao. Dia minaranao Jesosy no andrina sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinaina antsika ny talata 7 Martsa 2024 dia ny Tesalonianina 2:1-7 ka hatramin'ny 12. Tesalonianina 2:1-7 ka hatramin'ny 12. Vakiana ny teny amin'ny aran'i Jesosy. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo rahalahy, fa mamendrika izany satria mitombo fatratra ny fononareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Ka ariarian'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetana sy ny fononareo amin'ny fanenjehana rehetra izay fahamanjoanareo sy ny fahoriana izay niareta anareo. Famantarana sy fitsarana marin'Andriamanitra izany mba hatao mendriky ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, sady izany koa ny aretanareo. Fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay hampahoriana anareo, ary hanome fitsaharana anareo izay hampahoriana kosa mba amin'ny tenanay raha isy Jesosy Tompo avy any an-danitra, mba amin'ny anjeliny izay tsy mba amin'ny anjeliny mieriny amin'ny afo midedadeda hamaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsarany Jesosy Tompontsika. Dia olona izay hiaran'ny fahamaliana marina dia fahaverezana mandrakizay ary amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny. Raha tonga izy mba hakalazaina eo amin'ny olona masina sy higagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany, satria ny fanambarana taminareo. Ary izany no angatahinay mandrakariva aminareo, mba hataon'Andriamanitsika ho mendriky ny fiantsoany ianareo, ary ho tanterahany amin'ny hery sy fankasitrahana tsara rehetra ny asan'ny finoana, mba hakalazainao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika, ary ianareo no ao aminy kosa, araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola ampitomboina amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny andininy 7 sy ny 8 amin'izao mofinaina izao dia misaotra an'Andriamanitra i Paoly Apôstôly, ka hoy izy hoe tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay. Ny antony satria dia nivaly ny vavaka nataony ho an'ny Tesalonika mba hitombony izy ireo amin'ny finoana sy hitombony amin'ny fifankatiavana ary ny faharetana noho ny fanenjehana azy ireo. Tsy hoe nitombo finoana fotsiny izy ireo fa ny hamafy mihitsy izany finoana izany noho ny fanenjehana mbola niatra taminy. Hitantsika eo amin'ny Jakoba 1:2 sy ny 3 izany. Tsy nijanona teo ny vavaka nataon'ny Paoly Apôstôly fa mbola nitoy izany, ary hitantsika eo amin'ny 9:12 sy ny 12 amin'izao mofinaina izao. Fa anisan'ny foto-kevitra lehibe misongadina anisan'ny foto-kevitra lehibe
misy ngadiny. Arak'izao mofona izao koa dia ny fifandraisan'ny fahorian'ny mino sy ny fampahoriana azy. Andeha ary omena lohahevitra izao mofonaina izao hoe zavatra marina amin'Andriamanitra. Zavatra marina amin'Andriamanitra voalohany hamaly marina izay mampahory ny mino izy. Hitantsika eo amin'ny andininy fahaenina izany izay vaky toy izao minaran'i Jesosy. Fa ny zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo. Andriamanitra dia mpitsara marina ary maneho izany fitsarana marina izany izy amin'ny olona rehetra. Ka eto dia ambaran'i Paoly apôstôly fa zavatra marina amin'Andriamanitra dia hamaly izay mampahory, ka ny famalian'Andriamanitra ireny mampahory ny mino ireny dia tena maneho indrindra izany fa tsy misy mipika amin'Andriamanitra velively ny fahoriana sy ny fampahoriana manjon'ny olona. Zavatra marina amin'Andriamanitra tanteraka noho izany ny hamaly marina izay mampahory ny mino. Tokony ataony koa izany satria zavatra mifandraika amin'izay maizy azy. Miorina indrindra amin'izany no maizy azy. Marina sy mahitsy arak'izany ny famaliana ataony. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, rehefa mijery izao tontolo izao isika dia mahita ny zavatra tsy rariny manodidina antsika. Ny mahery manindry ny malemy, ny manana roatra ny tsy manana. Ao koa ny fampahoriana sy ny fifanenjehana miseho amin'ny endriny samihafa. Tsy anjarantsika nefa no mamaly na mitsara azy ireny, fa izy Andriamanitra no hitsara sy hamaly azy ireny. Dia hoy izy hoe hay ny famaliana, izao no hamaly hoy Jehovah. Rômana 12:7 no milaza izany. Fampaherezana lehibe ho antsika izany. Koa mahereza ry havana, manoloana no mety ho fanenjehana na ny fahoriana izay miatra amintsika fa ireny dia anehoan'Andriamanitra mandrakariva ny heriny, ao koa ny fiombany antsika. Fa ny faharoa, ny zavatra marina amin'Andriamanitra faharoa, hanome fitsaharana ho an'ny mino izay hampahoriana. Hanome fitsaharana ho an'ny mino izay hampahoriana. Hitantsika eo amin'ny andininy 7 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hanome fitsarana anareo izay hampahoriana kosa mba amin'ny tenanay, raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny ny heriny. Paoly apôstôly ao amin'ny Tesalonianina voalohany 7:7 sy ny Timoty 2:7-12 dia manambara fa ny fahoriana sy ny fanenjehana dia tsy maintsy mandalo amin'ny kristianina. Ary dia ambaran'i Paoly apôstôly eto fa famantarana na fisehoan'ny fitsarana marin'Andriamanitra izany, araka ny andininy 5. Arak'izany ny fampahoriana sy ny fahoriana dia fampisehoan'Andriamanitra ny tena maizy azy ny finoana marina. Amin'ny alalan'ireny no hamolavolany antsika ho masina sy ho tanteraka, araka ny Hebreo 12:10. Fanadinana tsy maintsy atrehantsika ireny. Amin'ny alalan'ireny no ahitan'Andriamanitra mazava tsara ny finoantsika sy ny faretantsika, ary indrindra ireny no famantarana na pirofo fa momba antsika Andriamanitra, araka ny Petera voalohany 4:4-12. Ary ao anatin'izany ny fitsaharana araka ny andininy 7 izay efa novakiana teo. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, tena marina indrindra amin'Andriamanitra ny hanome fitsaharana ho an'ny mino izay nampahory nampahoriana. Aoka ary anapaharetana sy tsy hiovy sika manoloana ny fahoriana sy ny fampahoriana, fa fitsaharana mantsy no andimby izany, araka ny tenin' Jesosy hoe matoki izao hanome anareo fitsaharana. Ary dia efa nomeny izany tamin'ny alalan'ny nanomezany ny fanahy masina izay manome fiadanana ho antsika, araka ny Filipiana 4:7. Fa ny fahatelo hamarana anazy ry havana dia zavatra marina amin'Andriamanitra hamaly izay tsy manaiky sy mino ny filazany tsara an'i Jesosy. Hamaly izay tsy manaiky sy mino ny filazany tsara an'i Jesosy.
Hitantsika eo amin'ny andininy fahavalo sy ny fahasivy izany izay vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny afo midedadeda hamaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsaran'i Jesosy tompontsika dia olona izay hiaran'ny famaliana marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny. Mitovy ihany ny tsy fankatoavana ny filazantsara sy ny tsy finoana satria izay tsy mino an'i Jesosy dia tsy afaka halala an'Andriamanitra. Araka ny Jaona toko 4:7 sy ny 7 hatramin'ny 8 no manambara izany. Ary dia ambaran'i Paoly apôstôly eto fa ny olona toy izany no hiaran'ny famalian'Andriamanitra. Fa inona moa ny famalian'Andriamanitra? Tsy inona fa fahaverezana mandrakizay izay mifanohitra amin'ny fiainana mandrakizay, fitoerana any amin'ny elo, fisarahana amin'Andriamanitra, fiainana sahala amin'ny fahafatesana. Izany no hamalian'Andriamanitra ireo izay mandahy an'i Jesosy sy tsy manaiky ny filazantsara. Ary zavatra marina amin'Andriamanitra izany. Ry havana malalao amin'ny Tompo, fantatsika arak'izany fa tena zava-matahotra tokoa ny fandavana an'i Jesosy Kristy sy ny tsy fankatoavana ny filazantsara. Ary izany dia tsy maintsy ho tonga amin'ny fotoana izay hiverenan'i Jesosy amboninahitra sy hery. Ka ny tsy mino dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Fa ny mino kosa dia ho faly sy ho gaga satria mino ny fanambarana izy ireo. Dia mampahery antsika ry havana mba hitombo finoana an'i Jesosy Kristy sy hanaiky ny filazantsarany. Fa izany no lalana tsy haharan'ny famalian'Andriamanitra amintsika. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika anie izany teny izany. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia misaotra betsaka anao izay ny amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ny teny ity ho vatsy tanàna indray hamakivakianay izao andro vaovao izao. Dia ampitomboy ary Tompo ny finoana ianao noho ny amin'izany teninao izany. Tahiza mba hitombo finoana sy fatokinanao. Tahiza mba atoky anao Jesosy Kristy hanaiky anao tombo sy mpamonjy mandrakariva amin'ny fiainanay. Ary tahiza mba hiaritra fahoriana fa amin'ireny tokoa no hanehoanao ny herinao sy ny voninahitrao. Ary indrindra hanehoanao fa momba anay mandrakariva ianao amin'ireny fahoriana ireny. Dia misaotra Tompo ny amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ny teny ity. Dia maniry izay Tompo tsy hiverina any aminao ny teninao raha tsy efa nahefa izay nanondrahanao azy aty amin'ny fiainanay. Ankehitriny ary dia mivavaka aminao izay ho anay tsiraray avy izay mpanaraka izao fandaran'izao. Na aiza na aiza misy anay tsiraray avy dia hijery ny fiainanay hatrany ianao Tompo hanome anay fitahiana sy fanambinana hatrany ianao ny amin'izay rehetra ataonay. Ao ny mianatra dia ho tahianao ny fianaran'izy ireny. Ao ny miasa dia ho tahianao ny asan'izy ireny. Ao koa ny mety tsy manana asa fa miandry asa dia mba omenao asa sahaza izy ireny. Dia ao koa ny mamboly sy ny miompy dia mba ho ambinina anie izy ireny. Dia mivavaka koa izay ho an'ireo izay tsy mba manana anjara manaraka izao fandaran'izao ianao koa mahita azy ireny Tompo, ampy azy ireny ny fahasoavanao dia omeo azy koa. Dia mivavaka izay ho an'ny marary rehetra na inona soritra aretin'izy ireny dia hanendry ny loharanony aretina ianao Tompo, hanasitrana azy ireny ianao. Dia mivavaka izay ho an'ny manam-pahoriana dia ampaherezo ampiononya ireny manam-pahoriana ireny. Dia mivavaka izay ho an'ny fiangonana dia indrindra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Apetraka feno am-pelatananao Tompo ireo tompona andraikitrisana ambaratongany mba hahefa be amin'ny famponanao. Ny fanahinao masina anie ampahery azy ireny hanome herin-tanjaka fahasalamana azy ireny ianao. Azahoany manatanteraka ny asanao araka ny sitraponao. Ny asa ny isaky ny fitandremana dia apetraka ifeno am-pelatananao mba ho ambininao ny fitandremana tomboka efa be koa ny amin'ny asanao indrindra ny fitoriana ny filazantsaranao. Dia mivavaka izay Tompo ho an'ity firenena ity. Ianao tsy misy miafina aminao Jesosy. Ny firenenay ny angatahanay aminao dia mba ho tian'ity firenena ity ny vahoaka malagasy. Ary dia tsarovana amin'ity an'ity tokoa mantsy ny 20 Martsa izay namozy an'ireo
ireo olom-pirenenay miaro izao firenena izao. Tompo dia mbo feno fitiavana anao tahaka an'ireo olona taloha ireo koa, ny vahoaka malagasy ankehitriny. Dia matoky izay tompo fa tsy hamela an'izao firenena izao latsaka katerena ianao fa hamonjy ianao tompo hanafaka izao firenena izao hatrany ianao. Dia mivavaka izay ho an'izay rehetra manana olana dia hame vahaolana azy ireny ianao. Ary mivavaka manokana izay ho an'ireo tompona ndraikitra ao anatin'izao seratsera Facebook ny fiangonana izao dia tafianao hery ireo tompona ndraikitra mba hahavitany ny didy sy ny ndraikiny azahoana manaparika ny filazany tsaranao amin'ny alalan'izany pejy Facebook izany. Dia izay rehetra mahasoa sy mahatsara tompony fiainany tsirairay kanefa tsy hanetiny ny eo anatrehanao, ianao hatanteraka izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no andrinay sy angatahana izany mivavaka izany. Ary farananay mivavaka amin'ilay nampianarin'i Jesosy manao hoe: dia misaotra an'Andriamanitra isika revana fa tanteraka soamatsara izao fiombonana izao, dia misaotra antsika nanaraka izany hatramin'ny farany. Andehantsika marana fotoana dia andray ny tsodrano. Vavaka isika tompo dia misaotra betsaka fa tanteraka soamatsara ny fiombonana itety. Dia izay rehetra nataonay itety dia mba raiso voninahitra ny anaranao irery ihany. Dia mametraka ny fiainanay hatrany ny velan-tananao izay raha makivaky indray izao andro nomenao izao. Dia ny fanahinao masina hitarika anay ho amin'ny marina rehetra azahoanay manohy sitrapo. Dia hamarino aminay ary tompo ny tsodrano izay tononona amin'ny anaranao Jesosy manao hoe: Andriamanitry ny fiadanana anie hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka rovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.